indrindrindra ozy izy pasteur atao tsy hoe nidery izy tsy hoe amin'ny fanantenana hoe lehibe anao Andriamanitra manafaka an'ity manafaka an'ity dia hitanareo amin'izay le zavatra diso be dia be satria tsy lasa ohatrany hoe mody midera mba ho dia izay ne mahatonga le tapotra amin'ny fotoam-piderana tsy isy ninona mitranga fa ny zareo ny dera fotsiny izy. Nisy zavatra voaraiko teo zany teny hoe ozy izy mirahalahy hoe zao afaka eto zay dia mitoy ny mission, tsy afaka eto zay dia mitoy ny vavaka. Maty ato moa tonga dia ny an-danitra zany hoe dans tous les cas zany pozitiva foana. Ny olona manana an Jesosy ihany no mahita an'izany fa zay tsy manana an Jesosy tonga dia kopaka be vao misy zavatra mitranga. Zany no ilantsika sekoly, ilantsika mifanampiany ny fanamasina. Dao mbola hiaraka no fahafatana antsika dia hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izao herinandro zao amin'saora azy. Atao feno fifaliana, atao feno fahazaram-piainana ao anatinao mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fony iray manontolo. Misaotra betsaka iray aminaran'i Jesosy fa izay androany dia noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao. Ny hery sy tanjaka, ny fahasalamana, ny fijoroanay dia avy aminao, fitehirizana indrindrindrindra. Misaotra ny fampatsiahivana ny amin'ny teny salamo vao maraina. Misaotra ny fampatsiahivana tompo ny amin'ny fiainam-panahy tao anaty amin'ny Paoly sy Silasy mpanomponao, izay mampatsiaro anay fa natao hisaotra sy hankasitraka anao izay amin'ny androm-piainanay. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Manambaratra ny teninao ary aoka izy fisokafana ao anatin'ny rehetra androany. Ilay hanina mahavoky avy aminao, ilay sakafom-panahy, ilay mampahazo aina ho an'izay mahazo azy ary ilay mitondra fahasalamana sy fanasitranana ho an'ny nofo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no hisaorana sy hankasitrananao dia mitenena hatrany tompo, ataovy voky zavatsoa avy amin'ny teninao izay, ataovy afa-po avy amin'ny fanatrehanao izay. Satria sekolim-panasitranana androany maraina dia fantatray fa voneto ny herim-panasitranana avy aminao, atonga izay rehetra tonga eto amin'ny etaeta tsy alamaina avy mandray ny teny avy aminao. Anaran'i Jesosy amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety, mahazo toerana avy ireny hoe ny teny omen'Andriamanitra dia manokatra ny ato anatiko hifandraisako tsara aminy manova ny toetrako manova ny fisainako manova ny fijeriko hifankahitako amin'Andriamanitra. Ainao an'izay mahazo azy ny teny mahazo aina zany. Na fampahirezana io, na fanitsiny io dia mampahazo aina. Fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny teny tonga fahasalamana atao anatiko ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo ary mamerina ny fiarabanantsika tsiraray avy anatin'izao sekoly maraina, sekolim-panasitranana. Lohahevitra androany nomeny tompo tena mpitondra ny lohateny hoe fantatro ny teny fantatro Jesosy. Averiko fantatro ny teny fantatro Jesosy. Matio 2:20 no anomboantsika azy amin'ny anaran'ny tompo. Mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Raha vao tsy fantatra ny soratra masina, raha vao tsy fantatra ny tenin'Andriamanitra dia miteraka fahadiso-kevitra. Ny fahadiso-kevitra dia mitondra fahadiso-panantenana. Satria lasa misy zavatra antenainao nefa mety hoe tsy nitenenin'Andriamanitra. Dia rehefa tsy nitenenin'Andriamanitra dia tsy ho ataon'Andriamanitra. Dia ianao nefa manantena ny zavatra tsy nitenenin'Andriamanitra iny dia tsy mitranga izy dia lasa diso fanantenana ianao. Nefa tsy tokony ho diso fanantenana ianao, satria tokony ho fantatrao le teny mba hahatonga anao ahafantatra an' Jesosy, dia hahatonga anao
atanjaka tsara manoloana ny fitondran'Andriamanitra. Ny fitondran'Andriamanitra man tsy hoe mitondranao mandehandeha mahafinaritra izy, fa mitondranao izy anamboarana anao mba ho mety amin'Andriamanitra ny fisianao, ahafahan'Andriamanitra mahazo aina mitondranao sy maka anao ho any amin'ny mandrakizay. Raha ny amin'ity tany ity dia anoman'Andriamanitra mba tsy hifikitra amin'ity tany ity ny fonao, satria ity tany ity tsy maharitra, fa ny lanitra sy ny tany ho levina ihany izy Jesosy, fa ny teniko ny tsy mba ho levina mandrakizay. Ninona zany mahatery anao eto ambonin'ny tany dia Andriamanitra mikajy ny mandrakizay hamaly anao an'ilay mahatery anao eto ambonin'ny tany. Raha toa ka manelingelina ny mandrakizay anao dia tsy ataon'Andriamanitra. Raha toa ka hitan'Andriamanitra fa zaka amin'ny fiainam-panahinao ary mety hanampy sy hanosika ny fifantohanao hiomana sy hiambina ny amin'ny mandrakizay, dia maharisika Andriamanitra hanao an'ilay izy sy hanokatra an'ilay izy. Zay moa tonga antsika mila mahafantatra ny teny. Ary ozy izy Matthieu 7:13 zao nambaran'i Jesosy, mandehana ozy izy dia menara zay hevitry ny teny. Zay moa tonga antsika mila mianatra. Mazava be zany fa famakiana teny aloha, vao fianarana teny, zay vao azo le teny. Averiko lecture de la parole, zay vao étude de la parole, zay vao compréhension de la parole. Fantaro fa ny fanamasina dia nomen'Andriamanitra antsika hampianatra antsika momba an'i Jesosy avy ao anaty. Jaona 15:26 dia izy ny tompo, fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ray, dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray, izy no vavolombelona anambara. Ny fanamasina ny manambara momba an'i Jesosy rehefa mangetaheta an'izany isika. Ny fanamasina tsy mampianatra zavatra tsy nangatahanao. Zay moa tonga antsika tokony mangataka révélation momba an'i Jesosy. Rehefa hamaky teny ianao, anisan'ny mahatonga antsika tonga mianatra eto isa-maraina, rehefa hamaky teny ianao fa tokony mpamaky tenin'Andriamanitra ianao, dia tokony mametraka an'ity fanontaniana ity hoe: fanamasinao, aiza ho aiza ao anatin'ity teny ity Jesosy? Afaka ataonao koa hoe Jesosy hoe aiza ho aiza ao anatin'ity teny ity ianao. Ao atsangana ny tanan'izay maheno hoe dia hanampy anao be izay vavak'izay, satria manomboka eo fanamasina hiasa hanokatra ny masonao ahitan'i Jesosy ao anatin'ny teny rehetra izay vakianao. Dia hitantsika hoe fa maninona hitondra fiainanao anao zany, satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona, nefa ny fanahy manambara an' Jesosy. Ny révélation eto ny fanamasina zany dia révélation manondro an' Jesosy. Rehefa miaraka amin'ny fanamasina ianao zany dia tokony mangetaheta ny ahalala an' Jesosy bebe kokoa. Ny fiarahan'Andriamanitra amin'ny olona noraketina an-tsoratra ao anaty Baiboly dia harena sy fahalalana ho an'ny taranaka. Ao maheno tsara tsika averiko. Ny fiarahan'Andriamanitra amin'ny olona ao anaty Baiboly, ilay noraketina an-tsoratra, i Adama niaraka tamin'Andriamanitra, i Eva niaraka tamin'Andriamanitra, i Abela, Seta, Enoka, Noa, i Abrahama, Isaka, Jakoba, Josefa, Mosesy, i Arona, Josoa, mpitsara be dehibe, Samsona, Jefta, Debora. Dia ao zao misy mametraka fantaniza daholo ary zany, mila mamaky tenin'Andriamanitra ianao matoa mametraka izay fantaniana izay. Saoly, Davida, reny rehetra reny niaraka tamin'ireny olona ireny Andriamanitra dia nisy tantara tsara nipetraka. Mety hoe misy tantara ratsy fa raha zay no le tantara tsara ndraisina. Le lesona hitanao hoe aiza ho aiza tao anatin'ireny le fiarahan'Andriamanitra tamin'iny olona iny. Dia misy tohiny amin'izay ilay izy. Ny fiarahan'Andriamanitra amin'ny olona noraketina an-tsoratra harena sy fahalalana ho an'ny taranaka dia maneho an' Jesosy. Izay nisan'ny lesontsika androany maraina. Tantaran'i Adama tao Edena manondro an' Jesosy. Hitantsika rehefa avy eo.
raha vao tsy hitanao izay tantaran' Jesosy ao amin'ny tantarany Adamo izay, dia ohatrany hoe namonjy mariazy tsy ny sakafo ianao. Zay. Na nyrosoana hanina teo ambony latabatra ny fampakarana tao amin'ny mariazy fa tsy ny telona na ray sotro ary. Ohatr'izay ilay izy. Hitanao ihany ilay izy fa tsy nohaninao, tsy nandramanao ary tsy heninao akory ny tsirony satria ny tsirony teny tsy ilay hoe tafavoaka niaraka tamin'Andriamanitra ilay olona, fa misy tantaran'i Jesosy miafina ao. Ny tenin'Andriamanitra no maneho ny fiarahan'Andriamanitra amin'ny olona, nefa ny teny dia fantatsika fa Jesosy. Hebreo 12:2 dia manambara hoe mibanjina sy mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Dikan'ilay hoe tompo mpanoratra, auteur mpanoratra. Zay mahatonga antsika manahaka an' Jesosy manoratra. Ezaka ianao. Jesosy mpanoratra. Teny fotsiny ihany tokony hanahafana fa mahazo tsy manahaka. Tena kaikanao, te hanahaka sa tsy te hanahaka? Mahavariana, te hanahaka tsika dia Jesosy hono ao amin'ny Hebreo 12:2 mpanoratra. Dia tsika tonga eto tsy manoratra. Inona no tokony hositranina amin'izany kay? Atenena izay tenenao fa ny aty problemako dia vao fotsiny. Lizany tsy hoe vahana fotsiny fa inona no nataon'i Jesosy tokony ho tahafina. Sao dia mahasoa ilay nataon'i Jesosy asaina tahafina fa isika no miziriziro eo amin'ny eritreretintsika. Aka izany hoe pastera verina miaino, tsy miverina. Hebreo 12:2 dia miteny hoe tsy hoe Jesosy mpiverina miaino fa mpanoratra. Lizany tao tsy diskutentsika ilay izy. Misy zavatra tokony hosoratanao zany. Tondra kahienao. Tondra kahienao. Dia mitondra stylo. Dia soraty, raisinaoty. Raisinaoty ny teny omena Andriamanitra anao. Arenany ny teny. Io tantaran'ny olombelona miaraka amin'Andriamanitra io dia tantara maneho an' Jesosy ny tena marina. Izy ny mpanoratra an'ilay tantara fa izy mihitsy ilay tantara. Raha araka ao zany dia hitsikitsika ianao hoe fa iza moa zany nanoratra ny anamo? Izy. Ohatry ny ahoana ny style d'écriture n'io écrivain io? Ny hitako aloha ny style an' Jesosy, any amin'ny farany tsy maintsy fandresena foana. Tsy mampanaza mamaky ianao fa izay hamaky, fa any amin'ny fiafarany tonga soa. Eo nafana be tamiko dia nahita tonga ny zanatsika, aleluia. Rehefa mpamaky ianao ny tantara fanoratra io mpanoratra io dia misy style hitovizany. Ny fiafaran'ilay izy tsara foana. Raha vao tsy mpamaky baiboly io dia hitebitebiny amin'ny hoavinao ianao. Tsy hitanao izay référence raisiny. Iza moa ilay tantara tamin'ny Facebook e. Ataovy modèle ny tantara amin'ny Facebook. Ataovy. Izany tsy ataovy ary ataovy. Aloha principe hoe ataovy arany e. Mba mandraisa modèle tsara avy amin'izay nataon'Andriamanitra fa mampety anao ilay miaraka amin'Andriamanitra. Jereo amin'izay ohatran'ny ny hafahafa ilay fanombohana fa ny fiafaran'ilay tantara rehetra izay nosoratana dia maneho ny tantarany. Janona tao am-pasana ve Jesosy? Tsy hijanona anatin'io problème io zany ianao. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Zany ny atao hoe miainga-pinoana avy amin'ilay nosoratana Jesosy. Entana izao mety misy olona mbola ny andalam-pikapohana azy, mbola miasa saina eo Getsemane izy, misy efa miantona amin'ny hazo fijaliana, misy efa nepasana mihitsiny. Samihafa samy manana ny kany, fa ny fiafaran'izy rehetra nefa hitsangana daholo. Mety hitazana izany zao ilay mbola misy zao mbola voale enjehana.
misy efa le voakapoka andray mandeha tsy haiko karazany io teneniko io fa any amin'ilay fiafarany moa e inona ny efaran'ilay izy tsangana tamin'ny maty Jesosy ny fiafarany zavatra rehetra ao amin'ny finoantsika an' Jesosy fandresena verena hoe fandresena vavolombelona voninahitra fahatsarana asio aleloia mafy tsara moa e amen Jesosy ny mpanoratra dia izy koa ny tantara zay no mahatsara le miverina ena hoe fa inona moa ny aina an' Jesosy aloha hoe izy tena niendrikendrikina be taminy fa inona ny efarany ary izy tena niantatra teo miasa fa inona ny efarany ary izy tena ohatra ny miala daholo ny mpianatra fa inona ny efarany tena kaikanao inona le manjoanao hoe dia fantatrao ve ny efaranao hoe fantaro ny teny hoe dia fantaro Jesosy hoe fantaro ny tantara hoe dia fantaro ny mpanoratra hoe dia fantaro ny farany hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra tahaka ny tantaran'i Jesosy sy ny fiafaran'i Jesosy no hitarafana ny tantara hafa rehetra izay nosoratany raha nandresy ny fiafaran'ny mpanoratra anaty tantara dia ohatr'izay koa izay soratany rehetra tiaka ianao ahery andro amin'ny maraina inoko fa Andriamanitra mihitsy ny tia hitantsika miara-korazy eto mety samy miatrika ane fa any amin'ilay fiafarany efa fantatra avy amin'ny fahafantarana ny mpanoratra fa izy tsy manoratra tantaraka hoe maty amin'ny faran'izany ny rôlina eny fa na dia maty ary ny rôlina mitsangana indray izy avy eo ao amin'ny baiboly any misy an'izany Luka toko 4:20 nandraisantsika ny lesona androany fa mazava izay teny fampidiran'izay ao amin'ny Luka 24 mitsangana tamin'ny maty Jesosy sakoroka ny mpianatra eny ny mpianatra koa zany efa nisakoroka mialoha mitsangana an' Jesosy tamin'ny maty satria vao nisamborona ny tompo dia efa nikorotana ry zareo rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia mpianatra vitsy no nandeha keny am-pasana tsy andeha hitaratra ny fitsanganan' Jesosy fa andeha hikarakara ny nofo mangatsiaka an' Jesosy rehefa tonga teo izy sokatra amin'ny fasana foana amin'ny fasana sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra aloha e tsy hitan'zareo izay hanazavana an'ilay izy anjely no mipotra ny teny hoe nitsangana izy ozy izy satria efa niteny ane izy ohatrany hoe mahita an'ilay anjely miteny zany hoe nga tsy niraisinareo tamin'ny kahie zavatra nitenenina nga tsy nanoratra reo tamin'ny nanao sekoly tamin'izany avery koa izay teny gagabe ilay anjely fa nga nareo nga tsy mba mandray noty rehefa manao sekoly maraina ka rehefa mipotra ilay izy totrony gaga nareo ianareo zany teneko zany e dia lasa miverina ireo mpianatra ireo rehefa miverina zareo tsisy nino normal lako tsisy mpandray notiko aza mamely mafa mamely mihitsy ka aninona eto fotsiny tsika zany ho avy ane Jesosy ny fiterizana finoana tsy baoaoasy bibibi fiterizana finoana tena ady tsara ny finoana inona ny teny fikasana tamin'ny 2010 tsy haiko mionona ve anao hoe tsy haiko nefa tian'Andriamanitra atao aminao amin'izao 2026 zao le tamin'ny 2010 tamin'izany satria ny tenen'ny ray mandeha dia valable mandraka androany eny e zay ataony eo ka le niteneniny tadidinao no ataony tompo tadidiko daholo le dia manontany tompo le inona le niteneninao le inona ianao koa nefa ianao tsy matadidy mbola izy fotoana ampatsiahivana antsika efa tsy androany dia amin'izay anao miverina amin'ny sekoly manaraka izy koa dia omenanao androany daholo ve sady tsy ampy koa ny fotoanany zavatra nitranga niainga atao amin'ilay fivoriany Kleopasy sy ny namany dia nandeha nakany Emosy avy eo Jerosalema izy amin'raha dia nakany Emosy dia rehefa teny an-dalana izy dia menimenina be nahoana ihany ary zany dia aninona zao ty alovaka itsika lisa manjary sao dia tsy mazava ho an'izay mety mbola tsy nahavaky an'izay teny izay dia zao ny zavatra nitranga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ao ve o izy
izy teo ao ary manomboka amin'ny 5:30 manasa mba hanokatra baiboly izay mety afaka mitondra dia avy aotsika no mandray an'le lesona ny amin'ny androany naran Jesosy. Ary indreo nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emosy, tokony ho 80 stadio raha any Jerosalema. Niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy, ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanantony Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hafantarany azy. Ary hoy Jesosy taminy, ahoana izao teny resahanareo etỳ am-pandehanana izao e? Jesosy zany manara-maso ny kiresadresaka ataonao. Azafady. Aleloia. Manara-maso ny tompo ny karazana resadresaka aloko ny vavanao. Dia hozy Jesosy, inona zany resadresaka izany? Ireo tsy afaka hiteny hoe tsy nresaka izay ka. Ny tompo tsy azo atao an'izany. Ary ianao koa tsy tokony manana an'izany fomba fiteny izany. Matoa ianao miresaka dia ny olona, dia matoa manontany ny olona, tokony mamaly koa ianao. Manjary lasa mandainga. Miresaka dia ino zany resaka izany te? Ahoana? Valio ilay olona. Dia nijanona ry Kleopas sady nalahelo tare. Ny anankiray izay teo Kleopas namalika anao taminy hoe ianao rery ve ny vahiny mitoetra Jerosalema tsy mba mahalala ny zavatra tonga tamin'izao andro izao? Dia hoy Jesosy taminy, zavatra manao ahoana ke izany? Jesosy izany tsy mikorompaka mihitsy hoe sady tsy vahiny ihany izany resahanao noho ianao tsy minona, tsy azoko izany kahie. Hafa be mihitsy androany maraina ity hafa be mihitsy. Sao dia mba tsy hoe fantatro ny teny, fantatra Jesosy tokony hoe mitondra kahie ny titrandrasa aloha fa hoy zareo taminy, hoy Jesosy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Dia hoy izy roa lahy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazarety mpamina ny mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, ny amina ny lohany mpisorona lohany mpanapaka eto amintsika sady nanome lohany ho fatony mboany tamin'ny hazo fijalinana, izay nefa nanantena fa izy rangano tonga navitra ny Israely ary tsy izany ihany fa androany ny andro fahatelo hatrizay nahatongavan'izany dia tsy hitanao le vehivavy sasany eo aminay namanay naverevitra koa nataondry zareo. Le vehivavy koa zany maverevitra foana matetika ny zavatra nataondry zareo tam'ty enjana be ata tonga dia misy syndicat be tonga dia aleo raha ngamba meme fa fiainana efa mahafinaritra be ty ve tsy ahoana? Fa tany amin'ny fasana maraina ry zareo mahavariana aloha vehivavy alefanao makany amin'ny fasana vao le lehilahy zany lasa ary raha tsy nahita mifantatra zareo dia tonga izy dia nilaza hoe nahita anjelo vehivavy dia hoe velona koa ny izy ohatrohatra azareo ngamba le réaction Cléopas. Jesosy zany miaina hoe tena mila sekolim-panasitranana dia mila mitondra kahie Cléopas. Eny andrasy aloha. Alleluia. Ary hoy Jesosy taminy, ry adala azy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nilazainy mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Niresaka Jesosy Kleopas amin'ny rahalahy. Miresaka Jesosy, tonga teo Jesosy. Fa tsy fantany ho Jesosy. Satria miresaka Jesosy izy fa tsy mino izay nilazainy Jesosy. Misy taontsika miresaka momba an'Andriamanitra dia eo ny atmosferan'Andriamanitra fa tsy voatery mahita an'Andriamanitra eo tsika. Fa mahazo aina kosa nefa le mahazo aina ny tontolon'Andriamanitra rehefa resahanao. Fa ny tsara indrindra dia misokatra koa ny ao anatinao ahalala hoe tena eo koa ny izy arak'izay no teneniny. Inona ilay olana? Hozy Jesosy eto, adala tsy votsasaina ka tsy mino. Resaka finoana ary resaka tsy finoana le olana. Hozy izy Kleopas
zay nanantena fa tonga izy anavitra ny Israely. Ny fanantenan'ny Kleopasy sy ny mpianatra sy ny ankabeazan'ny Jiosy sekoro. Nefa ny nahatongavan'i Jesosy salut. Zay mahatonga rehefa miona amin'ny olona tonga avy any an-dafy dia tsy miteny hoe secours fa hoana salut. Sady miraba ihany tsara ianao manantena fa mianatra be tsika eto. Diso ny fanantenan'ny Kleopasy. Fanantenana tsy tena niorina tamin'izay nitenenin' Jesosy. Jesosy efa miteny fa zao nitiavan'Andriamanitra, toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomena ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fanana fiainana mandrakizay. Toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra ny Jiosy, amen. Tian'Andriamanitra ny Romana. Zao tontolo izao izy Jesosy, fa tsy nandray noty tamin'ny kahier ireo mpianatra ireo tamin'izany. Hitanareo amin'izay ve le problema be rehefa tsy mandray teny. Lasa tsy maharaka programa. Rehefa miseho amin'izay Andriamanitra amin'ilay fitondrany mahasoa ny daholo be dia bloqué le tsy maharaka resaka. Maty amin'izay Jesosy mikoropaka daholo. Fa maninona no mikoropaka? Satria ny fanantenana zareo tonga avy any mpisambotra dia tonga dia aneho ny herin'i Jesosy. Aneho ny herin'i Jesosy tonga dia mienjera tena miforetaka amin'ny tany daholo miaramila rehetra. Ary misy amin'izy ireo hitsoaka dia hiantsoantsitsiny hoe tena tsy voafatotra fa tena zao lehilahy zao mihitsy ny Mesia. Inialina mampirehatra jiro daholo isa tokantrano dia mivoaka hoe tonga ny fotoam-panafahana ny Israely. Ahongany amin'izay Sezara sy ny fironginy. Tonga avy any Jesosy. Izy diavinareo Jesosy za. Tozizy ny Jiosy. Tozizy bagara. Tozizy bagara. Bagara. Rombo. Tozizy. Fa ohatra teny fiindy gatsy raikitra ny mba sy tontolo ray kosa ry tompo. Dakaray. Jesosy nijery fotsiny hoe tsy nitondra kahier ianao. Raha vao tsy maharaka. Raha vao tsy maharaka ho sahirana. Hitranga ny programan'Andriamanitra dia ho fanina le tsy maharaka hoe sao dia programa io. Inona moa le efa nitenenina? Eo amin'izay ny ilana an'ilay hoe soratra. Fa inona moa le efa nitenenina? Eo ianao ny saina hoe inona moa le efa nitenenina? Indray ary numéro téléphone-n'olona rehefa tsy tadidiko izay niteneniny oviana indray ary mbola ho tadidy eo e. Izay ny mahatonga Jesosy niteny hoe sorato izy izay hitanao e. Sorato izy. Za zany lasa mihitsy ny saiko hoe maninona ary ny Baiboly boky be soratra be tsy sary. Aloha zay zany. Satria te hiara-hiasa amin'ny sary an-tsainanao, imagination-anao izy. Mba tsy ho imagination an'ny mba tsy ho imagination an'ny mpanao sary ny lasa imagination anao, fa le anao iarahanao aminy mihitsy. Tsy diso ary tsy hoe ratsy ny dessin animé sy ny film, tena mahafinaritra ireny, fa mbola tsy ireny le izy. Mangatany amin'i Jesosy. Mahafinaritra be izay mianaka moa mpiondana dessin animé dia sady mpiondana dessin animé, mpiondana famakiana Baiboly. Mainna tena finaritra be ny réaction joariel indray mandeha. Jery dessin animé teo, dessin animé malaza be amin'izao ara-pivavahana. Teo izy tsy ohatr'izay anaty Baiboly izy.
dia niverina ny tena hitanao amin'izay ho izay no mahatonga antsika tena tsy maintsy mamaky baiboly. Fa raha vao tsy mamaky baiboly tsika dia heverintsika efa iny anaty dessin animé iny ilay baiboly. Nefa misy zavatra kely kipitsipitsiny ao tsy hanomezana tsiny izy ary navita dessin animé tsy hany ilay izy fa enao ilay mijery ny tonga dia mahita hoe tsy iny ilay version anaty ilay tenen'ny baiboly ka fa hafanampoiny amin'ny dessin animé sy film iny. Tokony tsy maty zany Jesosy ozy izy Kleopasy. Izy ara no tokony handringana ny Romanako dia tokony nanafaka anay tamin'ny fangejana. Ny Romanina no tokony ho faty. Jesosy anefa tsy tonga hamerina ny fanjakan'ny Joda sy Israely fa tonga izy ho amin'ny fanjakan'ny rainy. Problema faharoa ozy izy Kleopasy. Bon, efa maty izy zany dia aboariko ny saiko hoe ahoana ny hanazavana mpanaradio hoe nizy zany Jesosy zany hiteny hoe io fasany tsy ao akory izy. Tsy mba misy afaka manao pèlerinage akory zany mpanaradian'ilay mouvement ndray andro any. Mbola deso be koa. Toiziko ny vahaolana nomeny Jesosy sy teka mafy tompo aloha ho an'ny tompo aloha fa mpanome vahaolany Jesosy. Rehefa tsy naharaka programa tao anaty tahotra sy tebotebo ny mpianatra, maharaka amin'izay tsika ny zavatra be dehibe fantenenin Jesosy dia io fa mitranga dia tsy maharaka amin'ny mpianatra satria mpianatra misaina zavatra hafa. Jesosy tonga hanao fanavotana sy famonjena ho mandrakizay, ny mpianatra misaina hoe tonga dia fanesorana ny fanjanahana vaovao ataon'ny Romanina. Raha vao diso ny fomba fiatrehantsika ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia lasa mety tsy ahita an'Andriamanitra tsika. Ny solution nomeny Jesosy, izy tsy niteny hoe todia ty Kleopasy, sokafo ny masonao. Zany Jesosy maninona ianao tsy mino. Tsy izay. Ozy izy Jesosy. Solution ho anareo raiso ny kahie. Dia ino ity lesony ity? Fa hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra dia tsy miresaka fa tsy sujet anankiray ny baiboly. Miresaka momba an'izany Kristy teneninareo zany izy. Tsangano tanan'izay maheno hoe zany hoe ny solution nomeny Jesosy zany tsy tonga dia manifestation fa révélation aloha. Fa maninona? Ny réaction voalohany ataon'i Jesosy manoloana an'ilay tsy finoana tsy tonga dia niseho tamin'ny Kleopasy izy hoe Kleopasy me voici. Tonga dia nisy tara-pazavana avy any ambony dia niarahira daholo ny anjely hoe lavabe ria. Fa ozy Jesosy fantatrao hoe tamin'ny andron'ny Mosesy tonga dia niresaka Jesosy. Niresaka inona izy? Niresaka teny Jesosy. Teny momba n'inona? Teny manambara n'iza? Manambara azy. Avy aiza? Avy ao amin'ny soratra masina iray manontolo. Parole de révélation maneho azy avy ao amin'ny soratra masina les solutions. Anisan'ny solution omeny tompo anao amin'ity maraina ity mety be dehibe ny zavatra mitranga sy miseho. Mety anaty ady ianao. Mety misy tafiotra ny sambo kely misy ianao. Mety misy fanoherana sy fahasarotana maro samihafa. Mety misy fadiso-kevitra, fadiso-panantenana. Fadiso-panantenana ara-petsepo, pitiavana. Be dehibe ny zavatra mety misakorokoroka ao. Solution andro maraina, miverena amin'ny teny fanambarana, manondro an' Jesosy mba tsy hikoropaka ianao amin'ny fitondran'Andriamanitra izay heverinao hoe tena maty Jesosy nefa misy zavatra tsara be ao ambadika ao. Révélation maneho an' Jesosy tany aloha mba ho azon'ny Kleopasy izay mitranga androany.
Jesosy hoe te hampianatra hoe tsy maintsy miaritra Kristy vao miditra ny voninahitra. Kristy ne le voaositra e, izy ane le Mesia. Aza dino fa vahaolana avy amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ny teny. Aleon Jesosy i Kleopasy mirahalahy nahazo teny, mahazo resaka sy fatakarana, tio izay iseho aminy fotsiny dia wow, tena ianao marina ny tompo. Aleo fa ho tena ianao mpianatra fa ianao mihitsy no Andriamanitra. Dia sura indray fa mitranga indray ny ascension, lasa indray ny tompo. Minoa maromaro indreo fa iverina indray izy mirahalahy reo, eraky ny lalina kivo indray hoe lasa indray ny tompo. Tsy azoko maninana izy niakatra. Satria maninona? Manifestation fotsiny ny teo amin'ny fiainana. Fa hozy Jesosy, ka tonga dia fondation, parole de révélation no mena. Ka ninona programme hitranga manomboka eto dia tsy mikiropaka intsony izay manana teny. Satria maharaka lesona sy maharaka programa avy amin'Andriamanitra. Misy fahasamihafana le fanavotana nantenain'i Kleopasy, izay fanavotana hitrentsika zanak'olombelona misy fotoana amin'ny Jesosy sy le nataony Jesosy. Averiko le teny teo, secours no nantenain'i Kleopasy fa salut no nataony Jesosy. Hozy izy Kleopasy, zany Mesia zany, manafaka anay amin'ny Romanina. Hozy izy Jesosy, zany Mesia zany, hanafaka anao amin'ny fahotanina. Fa tsy Romanina. Hozy zareo, fizy zany fahotanina zany, foko avaiza indray zany. Foko avaiza, iza indray zany foko manaraka ambapo anay zany. Tsy foko manaraka le izy fa zavatra efa taona andritry ny 4 taona fa tonga ny fotoana ho afahanareo. Zay nanantena. Fa rehefa tonga avany, président Jesosy, iverina ny fiandrianan'ny fanjakana Israely, ananany maizy azy anatin'ny fanjakana 5 lehibe eto amin'ny faritra Mediterane sy ny manodidina Israely. Hozy Jesosy, hodorana ny tempoly. Tonga dia zavatra tsy hifandraisany amin'le netriretina satria hovonjy. Fanjakan'Andriamanitra no averina eto ambony tany fa tsy fanjakan'ny Joda na Israely. Iny Kristy iny no Mesia anay. Iverina anakarena amin'izay malagasy. Jiosy zany. Misy fotoana antsika indray dia miandrandra an'izay karazam-panavotana izay avy amin'ny tompo. Ho afaka vahono vahiny. Dia misy vahiny manao tourisme mandalo dia angarehanao. Azonareo ve le izy? Zany le mila vavaka, mila fo miova, mila fo misy vanginy teny zany. Iverina anakarena amin'izay ny Jiosy. Neny Jesosy anefa arem-panahy ny tiany eo amin'ny fiainanao. Sady toe-panahy, zava-panahy, zavatra tsara tarehy be dia be. Rehefa tanteraka ny asan'ny Mesia amin'ny fanavotana ny fanjakan'i Israely, iaiky ny jentilisa fa voafidiny Jiosy. Ho hitan'ireo tsara zany. Hozy Jesosy, tonga mba hitovy aminareo ny jentilisa. Tsy zaka ny Jiosy zany. Satria manjary tsy miavaka izy. Nefa natongavany Jesosy, tsy ampisongadina Jiosy, fa hamonjy jentilisa ihany koa. Jesosy tonga nahirana, tonga hamaha ny manahirana isan'andro. Hozy Jesosy tonga hamahan'le mandrakizay. Tapitra treo ny etra aloha amin'ny Kaisara mba hananambom-bola daholo ny isa-tokantrano dia mba hanakarena, mba hanao voakazy sam'izay kosa ny Jiosy e. Hozy Jesosy, trosam-pahotana ny azonan'ny Satana ny taranak'i Adama no alohako. Fa afaka lefa vakansa koa nefa nareo tsy maninona koa. Alleluia. Araka le teneniko teo nanantena ihany Kleopasy hoe bon, raha tsy maintsy hoe maty zany Kristy dia mba au moins zany mba fantatra io fasany. Dia mba hoe lasa ohatran'ny hoe musée zany dia mba eo akaiky eo birao am-pianatra dia mba azonareo ve? Dia mba hoe ao izy dia mba mampatsiary ny olona zany fa mba nisy ihany zany Kristy zany dia ao izy milevinao izy. Fa raha tonga mpanara-dimy miteny hoe fa izy dia nampianatra ny teny hoe tsy hainay. Fa nga izy nga maty sa velona. Dia aka izy ane maty. Dia maty aiza izy? Tsy hainay. Fa ahoana e? Dia maty le mouvement. Tsy fantany fa tena nandalo fahafatesany Jesosy fa indrindrindrindra nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Asio teka mafisarao an'Andriamanitra.
Ny fiatraikan'izay intervention an Jesosy name an'le teny zay a Luc 24:31 dia nahiratra ny masondreo indrindraindrindra tao aorianany communion ka nahalala azy. Misy antony mahatonga Jesosy maty. Zay amin'izay le mahatonga antsika mila miverina ao amin'ny teny a mba ho ampahirezin'ny teny a ka tokony tsy ho taitra. Rehefa misy zavatra mitranga tsy voatery le ekeny sainao amin'izay. Ny tena nampivoraka ny mpianatra zany dia tsisy nanam-po ary tsisy niomana hoe ho faty Jesosy. Nefa Jesosy efa niteny fa ho faty. Fa nisy toyany fa tsy hijanonao fa hitsangana. Ohatrany hoe rehefa mamaky baiboly tsika dia hoe hiatrika tafiotra anie ianao io dia iny ianao mitsangana dia lasa mody. Nefa hanoy kanefa tsy maintsy tonga ny epita ianao rehefa efa lasa tsy heninao le toyany. Maro tamin'ny mpianatra ny tavela teo amin'ilay ho faty fa rehefa niteny Jesosy hoe fa hitsangana tsisy niainjo menimenina be iza garde rahalina zany resaka garde rahalina mba tsy ho faty Kristy indray dinian zareo fa tsy le teniny tokony raisiny hoe bon mafy le hoe ho faty ianao fa ohatry ny afinaritra be le hitsangana ianao. Tamin'ny Adama tao Edena dia efa nisy révélation nanondro an Jesosy. Genesis 3:1-20 naran Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Io akanjo hoditra nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva io dia akanjo nomen'Andriamanitra anafenana ny fitanjahany mba tsy hisy enatra na fafambaraka teo amin'izy mivady. Ho an'iza zany le akanjo? Ho an'i Adama sy Eva. Andriamanitra rehefa manao zavatra zany dia ho an'i Adama sy Eva. Hoditra biby izy io ary inona le biby? Teo izy Niobolana 27:26 ny zanak'ondry dia azahoanao fitafiana. Tsy maintsy maty ilay biby atao sakrifisy latsaka ny rà vao afaka miverina manantona an'Andriamanitra ny olona nanota. Dia teto ilay zanak'ondry nakana an'ilay hoditra ho atao fitafita ho an'i Adama, izay fitafiana tsara lavitra noho le sikina ravikazo nataon'izy mivady, dia tsy azon'izy mivady raha tsy maty ilay zanak'ondry. Io zanak'ondry io mety hoe zanak'ondry nafatifaty kely an'i Eva, mety mandalo foana ao, mety hoe bombiny anarany ataontsika an'izay. Dia io bomby io tonga eo foana, fa ino tsy maintsy mivonoan'Andriamanitra mba hampiakanjona an zareo. Mety taitra izy hoe fa maninona ny bomby no fondroana? Fa misy antony ao. Ohatran'le hoe fa maninona Jesosy no tsy maintsy maty? Avereno, misy antony ao. Satria raha tsy nivonoana le zanak'ondry tsy afaka nesorina ny hodiny ary tsy afaka nitafy Adama sy Eva dia mbola hita foana ny fitanjahany. Raha tsy nanaiky ho faty Jesosy dia misy enatra sy fitanjahana tsy afaka mihitsy teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona satria raha tsy maty Jesosy tsy afaka nitafy an' Jesosy zasy ianao. Zany hoe ao ambadiky ny fitondran'Andriamanitra ohatrany tsy dia tianao hoe raha ianao zao nantena hoe tiana ho faty ve Jesosy? Raha tsinona nefa raha vao tsy maty Jesosy dia tsy afaka hitafianao izy. Tsangano tanàna maheno tsara tsika hoe hoany toy antsika tamin'ny Abrahama amin'ny Genesis 2:20 ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, eto ny zanakao lehilahy tokana izay tianao atero amiko izy ho fanatitra dorana. Manitatra resaka kely ozy Abrahama, aleo fa raha mety ianao dia Isaka anie mbola kely zangeza be ty, minao fa zangeza be afa-po anao. Teo izy ny tompo hoe ale matory se tsy ilaiko zay ny tiantenenina, tsy zay teneninao fa zay tadiaviko. Aleo fa teneniko Sarary fa i Sara koa ne mety manolo tena raha vao resahany. Tsy mila ny Sara, Isaka no ilaiko. Sao are ny ondroko rehetra, ny osiko rehetra, ny ramevako rehetra,
ny boriko rehetra zay rehetra ana ho atao ho atolotra hozy Andriamanitra tsy ahoko Isaka hozy Abrahama bo tapotra ny resaka atolotra ny zaza ndao azafako aminao mba ho azonao hoe izy zany tsy otra le vakina hoe ary dia nitsanga ny Abrahama dia nibatainy ny zaza dia natao tombony ana dia resaka zareo hoe bonne nuit chérie tsy otra zany le resaka mafy le izy tao anatin'izay mafy be zay nefany hitan'Andriamanitra le fo fa tena von'ny Abrahama afoy ny zanany latokany hozy Andriamanitra aza mikitika an'io zaza io tody fo nitodika izy zavady haina izy ke ondry lafa tsy zanak'ondry misy problema ny doublure nasandro ao maraina ozy izy le ondro be tatsy Genesis 22:13 ary Abrahama nierika nijerika indro nisy ondro lahy teo ivoany voasangazotry ny kriatrala ny tandrony todotry ny fenifenitsilo ny lohany dia bloqué teo ohatry ny satroka tsilo teny andohan Jesosy dia lasa Abrahama ka naka an'ilay ondro lahy dia nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solony zanany. Ilay ondro lahy tamin'ny Abrahama dia nisolo an'i Isaka. Isaka izay fanatitra ny takian'Andriamanitra nefa dia nisoloan'Andriamanitra ho ilay ondro lahy avy aminy. Tsy maintsy nivonoana ilay ondro lahy mba ho velona Isaka. Zay mahatonga ny zanak'Israely, ny mpianatra koa tokony tsikitsiky, tsy maintsy nivonoana Kristy mba ho velona ny zanak'olombelona rehetra izay mandray azy. Asio tiaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izany fa le tantara rehetra hatramin'ny voalohany, vitsivitsy ny tsongaitsika eto fa any amin'ny école biblique itsika mety mandala bebe koa. Fa manondro an Jesosy avokoa. Tsy maintsy nisatroka tsilo Jesosy satria ondro lahy nisaringotra tamin'ny tsilo teo koa natao hosolo ny Isaka. Hitan'Andriamanitra ny fony Abrahama hoe nahafoy ny zanany latokana. Toy izy Andriamanitra hoe mety tsara ho an'ny zanak'olombelona koa ny fahafahako mahafoy ny zanako latokako ho azy ireo. Raha tsy maty io ondro lahy io, dia maty Isaka, dia tsy tanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny fanekeny tamin'ny Abrahama. Fa sofa teo ilay ondro lahy, dia ilay ondro lahy no nisolo an'i Isaka, dia velona soamantsara Isaka, dia nisy ny taranaka avy amin'ny Isaka atao hoe zanaky ny teny fikasana ny poiran'i Kristy. Raha tsy maty Jesosy, dia misy fikasan'Andriamanitra tamin'ny fanekeny izay tsy tanteraka mihitsiny atao hoe fanekena vaovao. Tamin'ny Mosesy nalefa ny loza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mafy lobe ilay Farao. Haika tsy mirakla mampanaiky amin'ny Farao. Hozy Andriamanitra, okerany. Hiditra midingana manaraka tsika. Niveau. Mangala ondry. Vonoa ilay ondry. Atokan'ny rà. Atokan'ny hena. Hendaso. Zavady. Atono. Azavela izy sisa. Tsy lany. Raha ohatra ka tsy malany ny fianakaviana anankiray. Raha tamin'ny andro Mosesy zany fianakaviana dia nalany anankiray izay menakavy kely. Alleluia, satria misy mirasiorako ao. Amen. Fa izy ny fa raha sendra tsy laninareo dia hitambaro amin'ny tokantrano ilay izy mba tsisy ho very. Fa io an'ileo andalo ho mpandringana. Dia izay tokantrano misy mariky ny rà tsy andalovany. Ary ho vitsy izay mivoaka nareo. Dia mety niteny Mosesy, aza vonono mpamby. Ilay zanak'ondry kely mandehandeha ao tokotany. Fa tsy maintsy vonoana iny zanak'ondry iny fa ilaina ny rahany sy ny henany araka ny tenen'Andriamanitra. Fa raha tsy maty iny zanak'ondry iny dia ny lamatoa rehetra ao anatin'ny trano no faty. Ohatr'izay mihitsy koa Jesosy, raha tsy maty Jesosy amin'ny mahalamatoa azy amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra, dia mbola nitoy ny fanandevozana teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ary tsy libere zany mihitsiny ny zanak'olombelona. Asio tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy nanaiky ho faty ho antsika. Jesosy le Paska, izay ny Korintiana voalohany toko 5:7, voavony Kristy Paska ho antsika. Zao ny dikany hoe Paska
dikany hoe pasika tsy eo amin'le mois de mars mois d'avril iny dia makany Antsirabe tsy izay ny atao hoe pasika misy zavatra mila miova mantsy ny atao hoe pasika zanak'ondro natolotra ho an'i Jehova dikany hoe pentecote koa tsy hoe fotoana anankiray manao fotsifotsy be daholo dia toy ny hoe tsy izay koa fa dikany hoe pentecote andro fahadimapolo fa tsy maninona e ataontsika an'izay zany mahazatra aloha ao 50e jour dikany hoe pentecote fa le fahafenoan'ny fanano isaorantsika an'Andriamanitra fa tsy ny 50e jour fa lasa nitondra an'izay anarany satria izay ny fahazarana lasa nanavanana ny fiangonana fa raha tsy nisy io pasika io tsy mivoaka ny zanak'Israely dia ohatr'izay mihitsy koa raha tsy maty Jesosy tsy tafavoaka izany mihitsiny isika misy mihaino ve o fa manina izy tsy maintsy nitsangana zany koa mbola adevitra be matsy amin'izy maty zany Cléopasy io resahako io rakle tsy manaiky Cléopasy fa manina koa izy tsy maintsy nitsangana atao Jesosy satria maninona Josefa zao Josefa zanak' Jakoba rehefa nariva tany tranomaizina dia nomen'Andriamanitra fahendrena izy hamonjy firenena ary raha tsy navoaka avy tany am-ponja izy dia maty mosary Egipta sy ny tany rehetra ohatr'izay koa Jesosy raha navela tao am-pasana izy dia mbola nitoy nisy fandringanana hafa indray nandringana zanak'olombelona le voalohany teo tsy maintsy maty izy ty faharoa ty indray tsy maintsy mitsangana izy taorora maharaka tsika hoe lesona voalohany zany tsy maintsy maty izy ka na dia tsy tianao ary misy zavatra tsara be ao ambadika ao fa isaory azy fotsiny sy ankasitrao tsy voatery tonga dia ho azonao daholo hoe izao ny antony zao fa tian'Andriamanitra ianao anaiky ny fitondrany fa matoa avelany hitranga dia misy zavatra tsara ao tena kaikinao matoa avelany hitranga eo amin'ny fiainanao hoe dia misy zavatra tsara ao ambadika ao hoe tamin'ny andron'i Josefa dia nisy problema tsy voavaha mihitsy tsy maintsy navoaka Josefa ohatr'izany koa misy problema zay eto ambony tany manerana ny univers tsy voavaha mihitsy tsy maintsy hatsangany Jesosy asio tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra avy reny hoe tsy maintsy avy reny hoe tsy maintsy avy reny hoe tsy maintsy dia saintsainy fa ny fandresenao androany nataon'Andriamanitra amin'izay fandreseny Jesosy tsy maintsy zay edony hoe tsy ho resy zany tsony amen soa fa navoaka avy tao am-pony Josefa dia afaka namelona firenena sainao ne raha tsy navoaka avy tao am-pony Josefa maty mosary ny rehetra la hevitra fahendrena tsy tao amin'ny olona tetỳ amin'ny fiarahamonina fa tao amin'ilay lehilahy anankiray voafonja atao hoe Josefa ny solution momba ny fiainana tsy tao amin'ireo olombelona velona tamin'izany fa tao amin'ny Kristy maty tao am-pasana noho izany tsy maintsy hatsangana zany io misolution be io tsy maintsy natsangany Kristy soa fa nitsangany Jesosy afaka mamelona génération maro netiny Josefa tany am-ponja ny fahendrena ny ilainy tany netiny Jesosy tao aminy fahendrena ny ilainy zanak'olombelona rehetra moa Jesosy mihitsy koa natao hoe fahendren'Andriamanitra tamin'ny Daniel nahita tao lavaky ny liona nyherina ny liona fa nankombona avy eo dia tsy nanan-kery tamin'ny Daniel tsy afaka navela tao andavaky ny liona Daniel tahaka ny hoe tsy afaka velao am-pasana ihany koa Jesosy fa maninona tsy maintsy navoaka avy tao Daniel satria fahamarinana no hitan'Andriamanitra taminy hozy izy ny Daniel 6:23 Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakobona ny vavan'ny liona tsy handratra satria fahamarinana no hitany tamiko Jesosy koa tsy hoe nahitana fahamarinana fa izy mihitsy ny fahamarinana raha tsy maintsy navoaka avy tao Daniel tsy maintsy navoaka tao koa Jesosy satria tantaran'i Jesosy ihany io efa nanomboka ny tantaraina tamin'ny andron'ny Daniel eo ary raha misy eto manatrika lavaky ny liona ohatrohatr'izany ny fiafarahan'ny tantara soratany io mpanoratrantsika io raha tsy maty Daniel tsy maty Jesosy tsy maty ianao raha tafavoaka Daniel tafavoaka Jesosy tafavoaka ianao raha tsy fafambaraka ny efaran'ny tantaran'i Daniel tsy fafambaraka ny efaran'ny tantaran'i Jesosy ny fiafaran'ny tantarana koa tsy fafambaraka satria anankiray ny mpanoratra an'izany rehetra izany Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta ny olantsika sentimental eo am-pamakinana ny tantarantsika nefa Andriamanitra efa miteny ny fiafarany le tantara
dia misentsika. Tena ninona hono? Ahoana? Alefa zany amin'ny farany io boky io. Dia ho hitanao any amin'ny farany. Farany tantaranao zany. Amaky ny farany tantaranao Andriamanitra dia toy izao ny amin'ny farany. Ary dia salama ihany izy tamin'ny farany. Tsisy manao amen reto. Andre? Ary dia salama ihany izy tany amin'ny farany. Mafimafy ihany le komba fa nanandresy ihany izy tamin'ny farany. Ary nomezany olona izy tamin'izany fa tamin'ny farany niarany meme daholo ry zareo sy le olona. Tsy maintsy navoaka avy tao Daniel. Raha tsy navoaka avy tao amin'io lavaky ny liona io Daniel, dia tsy tanteraka ny programa nomanin'Andriamanitra amarana ny fampahoriana tao tamin'ny fahababoana amerina ny zanak'Israely avy tamin'ny Babilôna. Somary lalina kely izy, 2 minitra dia mamara antsika. Tsy maintsy navoaka avy tao amin'ilay lavaky ny liona Daniel satria Daniel rery ny saina an'ilay hoe mbola possible ho tafaverina amin'ny laoniny, possible ho tafaverina amin'Andriamanitra ny vahoakany. Dia eto aty hiteny aminao fa Daniel anie tsy lavitra an'Andriamanitra. Tsy ho an'ny Daniel anie ilay izy fa ho an'ny hafa. Daniel anie tsy nanana problema ambola. Izy anie anisan'ny gouverneur avo tao amin'ny empiran'ny Persa tamin'io fotoana io, zany hoe olona nanaka tao ary olona nanaka tokona. Araka ilay filaza amin'ny fampianarana nomeny tompo antsika hoe olona efa tsisy zavatra angatahana intsony anaty vavaka io mbola mivavaka io. Ianao zany raha ianao zany tonga teo amin'ny toeran'i Daniel, sanadriavana zany tsy mivavaka intsony. Satria efa azo daholo izay nilaina. Fa ny an'i Daniel, angataka hoe mevola eo misy mena, manga, fotsy, karazany. Ohatra mba te ho mpanapaka, efa mpanapaka, numéro 1 izy. Inona re? Mevolo nisy volo izy. Tsisy sujet de prière tsy ho anazy. Fa izy ny tenin'Andriamanitra, nefa isan'andro intelo teny vavaka izy. Tena kikinao, dia inona zany ny resahany eo? Tena zay. Voalohany, vavaka ho an'ny hafa izy. Faharoa, le miresaka amin'Andriamanitra mihitsy mahafinaritra azy na tsisy resahana ary. Dia le miaonao dia ahoana? Dia manontany to, dia ahoana? Dia mamaly Daniel, dia ahoana? Dia ahoana? Ny ianao vao tonga Andriamanitra retina ny lisy tao amin'ny androany. Sarboraigony. Dia n'Andriamanitra za miheno ny lisy Sarboraigony. Za zany asainao manoratra an'izay, ozy Andriamanitra raigony. Raigony sa raigony sy tapany. Koa satria efa manontany ianao dia rogony. Tandre mifoka rongony ary aho. Fa ny Daniel efa tsy zany intsony. Mandeha mivavaka izy dia Andriamanitra dia mamaly Andriamanitra. Oui. Zay fotsiny. Ahoana ary izy tsy avoaka anatin'ny lavaky ny liona? Zany matota be zany ny karazam-bavaka ataony. Raha tsy navoaka avy tao an-davaka Daniel, tavela tamin'ny Babilôna ny Jiosy. Raha tsy navoaka Jesosy, tavela tao amin'ny fahotana zanak'olombelona. Navoaka ny lavaky ny liona, amerina ny Jiosy anangana ny tempoly mba ho afaka hifandray amin'Andriamanitra. Tsy maintsy natsanga ny Jesosy amerina ny olona mba tonga ny olona afaka hiverina hifandray amin'Andriamanitra ray. Ny Jiosy rehetra sahirana satria baby tamin'ny Babilôna, na tena fanafana ihany fa tsy fantany intsony le resaka hoe 70 taona dia tapitra le izy. Tsy nisy an'izay satria tsy nanana teny, tsy nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra. Fa ity Daniel ity no nanana an'izay. Zay mahatonga ny tantaran'i Daniel manondro ny tantaran'i Kristy. Ary rehefa vita ny mission Daniel, miverina soamatsara tamin'Andriamanitra ny Jiosy, vita ny mission Jesosy Kristy, miverina soamatsara amin'Andriamanitra ny olona. Lesitsika androany dia tsotra be. Rehefa nandeha Kleopasy, dia kivy izy satria misy lesona tsy arany. Dia nidiny Jesosy nizara teny mba hiverina le finoana. Fa ny sosian'ny Kleopasy dia hoe
maninona ny tsy maintsy maty Jesosy. Fa maninona ny tsy maintsy mandalo zavatra tsy tiako ohatr'izany a. Dia androantsika zao nahita hoe tsy maintsy maty Jesosy satria misy raison be dia be tsara. Avy ireny hoe antony tsara hoe. Io tsy takatry ny sainao androany io hoe raha fantatrao ny mpanoratra hoe tsy ho ratsy fefary io hoe tsy ratsy izany io hoe tsy maizina izany io hoe amen. Ary avy eo tsy afaka navela tao am-pasana indray Jesosy satria tsy maintsy navoaka tao indray izy. Dia zareo hoe tantara be dia be izay manondro mampatsiaro hoe raha tsy navoaka indray Josefa maty mosary ny tanàna. Raha tsy navoaka indray Daniela maty tamin'ny Babilôna ny Jiosy. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy maty ny zanak'olombelona. Raha izany no saintsainy isan'andro tsy kivotsony ianao. Fantatrao amin'izay hoe ay maraka amin'izay ianao. Maraka an'ilay fomba fanoratan'i Jesosy tantara sy ny toky anananao fa ny fiafarany izay nosoratany satria izy tsara sady mpanao tsara dia fiafaran'ny zavatra rehetra sy tehaka mavy tsara ho an'i Jesosy. Aoka isika hitsangana amin'ny hofahofantanana ny voninahitra n'Andriamanitra ny amin'ny teny androany. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny ny fotoana, misaotra ny amin'ny fivorianay. Fivorianay izay tsy nisy antony ary tsy nisy dikany. Raha toa ka tsy ianao no ivony, nameno, mitondra fahavokisana sy fahafampo, nampiavaka an'izao fotoananay izao. Misaotra Tompo, mahatsiaro tokoa izay fa misy fotoana tahaka ny Kleopasy. Te aharaka fa tsy maharaka. Ary misaotra fa ny fomba nanampianao azy amin'ny rahalahy tsy tonga dia fahagagam-pisehoana be fotsiny fa fanambarana. Teny ilay izy. Misaotra ny amin'ny teny menao andro maraina. Izay mampatsiaro anay fa ny Baiboly iray manontolo dia miresaka momba anao. Ary rehefa hazavainao ilay izy dia mazava tokoa fa hay tokoa kay tena ianao daholo ny resahanao. Aoka ho voatahiry izany fomba fijery izany satria tena tsy tia hita zavatra hafa intsony izay ankoatranao rehefa manokatra Baiboly sy rehefa mijery ny tantaran'ny Baiboly. Te hitanao izay Jesosy ianao ilay mpanoratra sy mpanefa ny finoana tarafinao amin'ny tantaran'ireo olona be dia be sy ny tantaranao. Mba tsy ho tantara fotsiny ilay izy fa fiainana. Ary misaotra betsaka sahady. Ao fantanao dia misaotra Andriamanitra ny fona iray manontolo fa ny mpanoratra ny tantaranao tsara sady mpanao tsara Jesosy. Misaotra iray amin'anaran'i Jesosy fa ny tantarany tsirairay avy izay soratanao tsy ho ratsy fefara avy amin'ny lesona no menao androany ho fampatsehivana. Ohatry ny tsy takatry ny saina ilay androany, mety tsy tiana, mety tsy eken'ny saina, mety tsy mahafinaritra eo amin'ny nofo fa ny fiafaran'ilay izy fahasoavana sy fahatsarana. Misaotra raha eo. Mankasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy maza ho teona vetivety dia manao fanatritsika dia aorianan'izay tsofina ranonareo dia mirava mameo voninahitra n'Andriamanitra any amin'izay adidy andraikitra zavatra tokony atao mbola mitoy ny sekolontsika raha-pitso maraina anasana mpitiavana antsika mba ho avy amin'ny etaeta ho avy tsisy fifadikanina amin'akamisy mampipita message araka ny fomba nanao ho antsika tsy amin'ny shalom zany izay ny amin'ny lakamisy izao dia tsy misy fifadikanina raha-pitso araka ny teneniko teo mitoy ny sekoly eto tonga ava sy ho etaeta foana sy etaeta azy etretiny tsy zao le makatatra dia zao ve le torina sy ampianarina tsy izay ka tonga ava miaraka amin'ny fahavononana vaovao dia afaka mandray zavatra vaovao ianao mba hahafahanao manintsy ny fomba fiatrehanao ny fiaina-tokantranonao sy ny fomba iainanao ny toetra. Zoma hariva raha-pitso hariva zafady raha-pitso hariva toy ny école biblique manasa antsika mpitiavana trany eny amin'ny centre HVKL amin'ny roa sasany hatramin'ny efatra eo satria tonga dia sady intercession no mianatra tsika dia mazava ho azy fa tsara raha mitondra cahier stylo dia maninona ianao meme ahafahana manoratra any eny fa na dia omeko polycope ary ianao dia tokony hanoratra anatin'ilay polycope izay omenanao satria misy zavatra tokony markena misy zavatra ilaina mihitsy ny tananao io miara-miasa amin'ny sainao sy ny masonao. Zomariva ny fotoanantsika tsy mitrampokon'olona manasa antsika mpitiavana anatrika ny fotoam-panotronana minefitra ka hatramin'ny enina latsaka dia ny sainte seine sabotsy maraina amin'ny valo sasany ka hatramin'ny raika ambin'ny folo sasany ka hatramin'ny roa ambin'ny folo eo farafahatarany lavitra be mba ahafahantsika mandray ny miombona latabatra sy
fandraisana amin' Jesosy araka ny zavatra asainy atao. Somariva etony. Izy ary ny teny toe trampokon'olona. Eto fa tsy trampokon'olona. Indray. Etony somariva. Tongava ianao. Tongava dia mandraisa teny. Ampiaro ilay teny. Fampaherezana androany zao dia tsotra be. Misy zavatra lalovana. Ohatrany hoe maty Jesosy mampianatra. Tena ohatrany hoe tsy ekeko e. Zay ilay fampaherezana. Hoe tsy ekeko izany. Nefa Andriamanitra manao an'ilay izy fa raha maharaka ny tantara ianao dia tsy tokony koropaka. Fa matoa mpianatra ny koropaka tsy naharaka tantara izy. Hoe raha tsy maty ilay zanak'ondry dia miboridina eraky ny tanàna anie izany Adamasevy. Raha tsy maty ilay zanak'ondry dia tsy maintsy Isaka ilay zany maty teo e. Raha tsy maty ilay zanak'ondry ka tavela tany Egypta anie ny zanak'Israely. Hitanareo misy conséquence raha tsy maty ny zanak'ondry. Ohatr'izany koa conséquence loza be raha tsy maty Jesosy. Dia izay koa nefa tsy afaka navela tao am-pasana koa izy. Satria raha navela tao am-ponjy Josefa maty mosara ny firenena. Ary raha navela tao an-davakilio ny Daniel maty babo tamin'ny Babilôna ny Jiosy. Sofa navoaka izy ireo mampatsiaro antsika fa mety hisy ny ohatran'izay fa ny fiafaran'ilay izy tsy maintsy avoaka. Tsy maintsy tafavoaka. Tsy maintsy avoaka. Dia hozy Jesosy eo amin'ny Jauna 11 tonga avy any ny mpiandriondry manangana ny andian'ondriny dia eto voaka ireo. Voaka. Avereny tafavoaka ihany hoe. Manina andatsika hitsangana dia hisaotra ny tompo ary. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asarbidiny famanginao anay androany. Akoho tonga teny tafatoetra any anatin'ny isam-batan'olona ny teny mba tsy ho taitra izay rehefa hitrangan'ilay fitondranao tahaka ny nanoloranao ny ainao ka nampikiropaka ny mpianatra. Ay tokoa efa voasoratra izy ireny tsy tokony nampikiropaka. Mampikiropaka anay dia satria manadino teny izay, manadino anao. Aoka ho feno fahatsiarovana teny, firaketana teny ao anatin'ny fo, fitehirizana teny any anaty. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy afana sitrana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Sitrana ianao amin'izay manahirana anao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny aretina andoha, avizanana, gripa, tazo, tsy haiko izay anarany ihany fa miala fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Miara-miasa masoa ny zavatra rehetra fa tsy maintsy hisy eo ny fandresenao. Ny diakapoka tamin'i Jesosy fanasitranana ho antsika. Ahafaha amin'ny anaran'i Jesosy manonona fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Verina milohan'ny ny hery, tanjaka sy ny fahasalamana, torimaso sy ny fahazotokomana, fahazotoana mamaky baiboly, fahazotoana mivavaka, manonona fiadana amin'ny fiainam-panahinao, manonona fiadana amin'ny fiainatokantranonao. Mandehana dia aoka ny tanin'Andriamanitra hitany ny asan'ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa tsy koropaka ianao fa ho feno fiadanana, tsy tebiteby ianao fa ho feno fitsaharana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tahaka ny Jesosy, tsy ho tavela ao am-pasana ianao, fa tsy maintsy ho avoaka, tsy maintsy ny fandresena. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ny anjara fandresena tokony ho aseho rehetra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ity herinandro ity dia tsisy ahasakana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avereno ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiako. Sady misy izy miaraka amiko izy tsy rery izany atao anaty kokoa izy. Amen. Zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra